fideratsika sy fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra dia sokafy ambany masinareo ry havana ny Salamo 7:30, ny Salamo 7:30 ka ny 9 ka hatramin'ny 9:7. Andeha hitsangana isika idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny Salamo 7:30 ny 9 ka hatramin'ny 9:7 manao hoe: aoka tsy hirehetra amin'ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialina ny mpanao meloka, fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra izy, ka alazo tahaka ny ahi-maitso. Matokian Jehovah ianao ka manaova soa, dia honina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao, dia homenanao izay iriny fonao. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao, ary matokia azy fa ataony tanteraka. Ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka amin'ny mazava izy, ary ny rano anao tahaka amin'ny taotao-vovonana. Miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, aza tezitra amin'izay ambina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao anay, ka nahatraranay indray izao andro talata izao, ka tonga eto amin'izao tranonao izao vonina idera sy hanome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao izahay Tompo noho ny famindramponao anay, fa ianao no niaro anay nandritra ny alina ka namoa anay indray tamin'izao maraina izao. Misaotra anao izahay ny amin'ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamana izay nomenao anay. Ianao ilay Andriamanitra tsy mafoy, tsy mba mahasaraka anay. Ianao ilay Andriamanitra mitazona amin'ny fanekenao mandrakariva eo aminay, ka tsy mivadika amin'ny zavatra rehetra izay fanampanantenanao anay. Manoloana izany fahatsaranao rehetra izany ny hery Tompo, matsiaro tsy tanteraka tokoa izahay eto anatrehanao, ka mangataka ny famindrampo ny famelan-keloka avy aminao. Andre ny teninao izahay, ary aoka izany teny izany tsy handalo fotsiny eo amin'ny sofinay fa tena horaketinay ao am-po, ka ampiarinay amin'ny fiainanay andavanandro. Tompo mitenena aminay fa vony izahay andray izay tianao amin'ny tena aminay indray amin'ity anio ity. Ny fanainao masina ny asa ty anatinay tsirairay avy, mba hahafahanay manao sy manatanteraka hatrany ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika indray ny amin'ity anio ity dia ny ohabolana 7:20 ny 5:10 ka hatramin'ny 5:20. Ohabolana 7:20 ny 5:10 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, raha endro ny fonao, dia ho faly koa ny foko dia ny foko. Eny, ho ravoravo ny fanaiko raha miteny marina ny molotrao. Aoka tsy alina ny mpanota ny fonao, fa matahora ny Jehovah mandritra ny andro. Fa raha mbola isy koa ny farany, dia tsy ho foana ny fanantenanao. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Trangaroa matetika hitantsika eny amin'ny fiarahamonina ry havana, tsy amin'izao vanim-potoana izay iainantsika ankehitriny izao ihany, fa tamin'ny fotoana ihany koa izay nanoratan'ny mpanoratra izao ohabolana izao ny amin'ny zanaka izay mampitondra alahelo ny ray aman-dreny no ny amin'ny tsy fananany fahendreny. Fa tsy izany ihany, fa eo ihany koa ireo izay tsy manana fahatahorana an'Andriamanitra no miaina ao anatin'ny fahasambarana, ary toa tsy misy olana mihitsy aza ny mitrangy eo amin'ny fiainana, ka mahatonga ireo olona mino an'Andriamanitra ho very fanantenana, ka manontantena indraindray hoe inona moa no tokony hanompoka an'Andriamanitra, kanefa ny fiainan-dranona ary izay tsy manompo dia milamina tsara noho ny fiainako. Ka noho ireo tranga ireo indrindra ry havana no nahatonga ny manoratra izao perikopa izay voalahatra ho antsika izao, dia ny ohabolana 7:20 ny 5:10 ka hatramin'ny 5:20, izay manambara fa ny fahendrena dia mitondra fifaliana, ary ny fiainana mandrakizay dia natokana ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Ny hafatra voalohany izay omena ho antsika indray ny amin'ity anio ity dia ny hoe matahora an'Andriamanitra fa mahafaly azy izany, araka ny hita eo amin'ny 5:10 sy ny 5:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: anaka,
raha endry ny fonao dia faly koa ny foko dia ny foko. Eny ho ravoravo ny fanahy raha miteny marina ny molotrao. Amen. Eto dia indray aman-dreny no miteny amin'ny zanaka ny amin'ny lay fahendren'ilay zanaka izay mitondra fifaliana ho azy. Tsy miteny izy eto hoe raha manan-karena ianao, tsy miteny izy eto hoe raha mahomby ianao sy ny sisa izay mety ho eritreretin'ny olona, fa kosa hoe raha manam-pahendrena ianao dia ho faly ny foko. Ary lalina kokoa izany fifaliana izany raha toka mivoaka ety ivelany amin'ny alalan'ny fitenenana marina araka ny hita eo amin'ny 9:4. Ny 9:5 eto jerentsika fa milaza izy hoe ho faly koa ny foko. Fa eo amin'ny 9:4 izy dia ravoravo ny fanaiko. Jereo amin'ny io 9:4 io fa misy soratra kely ery ambany hoe ravoravo ny voko. Izany dia midika hoe lalina kokoa ilay fifaliana. Eto moa ny andikan'ny dika teny eto ambanomasitsika azy dia hoe ravoravo. Fa rehefa nidika teny iombonana no jerentsika an'io dia hoe tretrika tokoa. Izany hoe dibo-kafaliana raha toka hoe miteny marina ny molotrao. Ny fahendrena mantsiriavana dia avy ao anaty ka tsara ny amoahana izany ety avelany mba ahafahany manodidina ihany koa misitraka izany. Ka ny fihetsika anehoana izany eto amin'izao 9:40 izao dia amin'ny alalan'ny teny mahitsy araka ny voalaza ao amin'ny ohabolana 9:9 hoe enoy fa ilaza zavatsoa ao ary ny ilazany mahitsy no isokafan'ny molotro. Ary izany teny mahitsy izany dia aseho amin'ny alalan'ny fahendrena ao anaty izay ananan'ny olona. Fa inona moa izany ilay fahendrena? Miteny foana isika hoe fahendrena kanefa indraindray ilay dikan'ilay fahendrena mihitsy no tsy fantatsika. Jerentsika ny eo amin'ny Joba 9:20 dia sokafantsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Joba 9:20 eo amin'ny tapany faharoa eo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fahatahorana ny tompo no fahendrena. Manomboka androany izany dia fantatsika hoe inona ilay tena fahendrena dia ny fahatahorana ny tompo no fahendrena. Andriamanitra ry havana, Andriamanitra ray dia faly raha mahita ny olona miaina amin'izany fahendrena izany ka miteny mahitsy no mivoaka ny vavany. Faly izany ny tompo rehefa mahita antsika endry ka ny teny mahitsy no mivoaka ny vavany. Ary Kristy ry havana ny tena fitaratra amin'izany teny mahitsy izany. Satria ny zavatra rehetra navoaka ny vavany dia naneho ilay fahendrena izay efa nitoetra tao aminy. Mitodika amintsika tsirairay izao soratra masina izao. Ho antsika ray aman-dreny, inona no mitondra fifaliana eo amin'ny fiainantsika avy amin'ireo zanantsika ireo? Ny fahombiazany ve? Ny fahazoany vady ve? Ny fikarakarany ataony amintsika ve? Izany ve no mitondra fifaliana ho antsika avy amin'ireo zanantsika ireo? Fa izany rehetra izany dia zava-poana raha tsy ao anatin'ireo zanantsika ireo ny fahendrena. Ka andeha isika ry havana hangataka mandrakariva ho an'ireo zanantsika ireo mba hitoerany fahendrena hatrany ane izy ireo. Fa ho antsika zanaka ihany koa, fifaliana ho an'ireny ray aman-dreny ireny ny mahita antsika mitoetra amin'ny fahendrena ka asehontsika amin'ny fihetsika ivelany izany. Ka andeha re isika tsy hanao izay ampalahelo ireo ray aman-drenitsika ireo intsony, fa hangataka amin'ny tompony fahendrena mba ahafahantsika mitondra fifaliana amin'ireo izay nahitantsika masoandro. Fa isika rehetra ihany koa dia samy zanak'Andriamanitra ary isika manam-pahendrena no tena fifaliana. Ka izao ry havana, ka tsao mandrakariva ny ananantsika fahendrena ary matahora an'Andriamanitra. Izay ny hafatra voalohany, fa ny hafatra faharoa ho antsika indray ny amin'ity an'io ity dia ny hoe matahora an'Andriamanitra fahananana fiainana mandrakizay izany. Araka ny hita eo amin'ny 7:20 sy ny 7:20 averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka tsy alina ny mpanota ny fonao
fa matahorany Jehovah mandritra ny andro, fa raha mbola isy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Amen. Ny fahitana ny mpanota miaina ao anaty fahasambarana dia lasa matetika mitondra fakapanahy ho an'ireo olona izay mino ka mahatonga azy ihany koa hialina azy ireo. Ary ny mba hisoroana izany felonana izany dia voasoratra eto fa ny fahatahorana an'Andriamanitra mandritra ny andro no vahaolana amin'izany. Ilay mandritra ny andro tena tenena eto hoe mandrakariva, izany hoe matahotra an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ary ny 9:20 moa eto dia dia midika teny eto ambany masika dia hoe raha mbola isy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Fa raha tena jerena ny dikan'io dia ny hoe tena misy ny ho avy, ary izany indrindra ny tokony tsy hahavery ny fanantenantsika kristianina. Satria ireo izay tsy mino an'Andriamanitra ireo dia mety hoe manana fahasambarana izy, fa mandalo fotsiny ihany ny fahasambarana izay ananany. Fa ny mino an' Jesosy Kristy kosa dia manana fahantenana ny amin'ilay ho avy, izay mitondra fahasambarana tsy mety simba, fahasambarana maharitra mandrakizay. Ahoana hoe voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Luka 9:15-20 mahakasika ilay mpanan-karena sy Lazarosy. Mino aho fa efa henontsika daholo mahakasika an'izany hoe mpanan-karena sy Lazarosy izany. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hoy Abrahama, anaka, tsarovy, fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-drasy. Fa ankehitriny izy no ampifalianay, ary ianao kosa no fadiranovana. Andriamanitra ry havana dia marina, ary izay rehetra no lazainy tamintsika dia tsy maintsy tanterahana. Ho an'izay rehetra mino azy dia andova ilay fiainana mandrakizay, fa ny fahaverezana kosa no miandry ho an'ireo izay tsy mino azy. Miantso antsika ny tenin'Andriamanitra ankehitriny. Misy ilay ho avy izay afaka antenaintsika ao amin'Andriamanitra. Aza be felonana isika, fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany ka mahatonga antsika hanara ny fanantenana an'Andriamanitra amin'izay ataontsika. Rehefa mahita ireny olona izay mieritreretintsika hoe tsy mino an'Andriamanitra ireny isika ka ambinina, dia lasa laim-panahy isika mitady hanaraka ny fomba fiainana ka hiala amin'ny fanompona an'Andriamanitra, satria eritreretintsika fa tsy misy dikany izany fanompona an'Andriamanitra izany. Noho ny amin'ny fiainantsika, noho ny fijerevantsika, noho ny fampitahantsika ny fiainantsika amin'ny fiainan'izy ireo. Tsarovy anefa ry havana fa manana ilay ho avy mamiratra isika izay tena sarobidy kanefa tsy voavidim-bola dia ny fiainana mandrakizay. Ary izao ny tsarovy, tsy tokony ho felonana ny toetra ho hitantsika eny amin'ny kristianina manoloana an'ireny toe-javatra ireny. Tsy tokony felonana ny toetra any anatintsika mahita an'ireny zavatra mitranga eny amin'ny fiarahamonina ireny, fa kosa fitiavana. Ka mitarika antsika izany fitiavana izany, hitondra mbavaka ireo izay tsy mino mba tena hiaona amin'ilay tena fahamarinana dia Jesosy Kristy izany. Eto am-pamaranana ry havana dia afatra roa no omeny tombo antsika hoe matahorana Andriamanitra, fa ny fahendrentsika no fifaliana. Matahorana Andriamanitra fa hananantsika fiainana mandrakizay izany. Aoka isika tena anana fahendrena ka aneo izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro, fa eo ihany koa aoka isika toetra mandrakariva amin'ilay fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay izay efa nampanantenain'Andriamanitra amintsika. Dia aoka ry havana toetra ny ampotsika any izany teny izany ka atahotra an'Andriamanitra isika satria mahafaly an'Andriamanitra izany, ary atahotra an'Andriamanitra isika satria izany no toky ahazoantsika mandova ilay fiainana mandrakizay. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fa izany teny izany kosa ny hitoetra betsaka any ampotsika tsirairay avy. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay tompony amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Misaotra anao izay satria
nampafantarinao ny indray ny fahamarinanao fa tokony atahotra anao Andriamanitra izay satria mahafaly anao izany ary ahafahanay ihany koa mandova ilay fiainana mandrakizay. Tompo, tonga eto aminao izay ankehitriny, manokatra ny fonay. Indraindray izay tsy manam-pahendrena. Indraindray izay be fialonana, manoloana ny zavatra maro samihafa izay hitanay eny amin'ny fiarahamonina eny. Ary maika mihitsy izay Tompo ampitany fiainanay amin'ireo izay tsy mino anao Jesosy Kristy. Indreto izay Tompo, manondrika ny lohanay eto anatrehanao. Aoka tsy ho izany tsony fiainanay manomboka an'io, fa iaina amin'ilay fahendrena izay. Ary tsy hanaro ny fanantenanay manoloana ny zavatra hitan'ny masonay. Satria fantatray fa misy anjara tsara izay efa voahomana ho anay amin'ny hoavinay dia ilay fiainana mandrakizay izay efa nampanantenainao Jesosy Kristy anay. Mivavaka izay ho an'ny fiangonanao. Ianao nefa nifidy sy niantso anay tsirairay avy. Ianao nefa nametraka ny andraikitra teo aminay tsirairay avy. Aroka izay Tompo hanatanteraka ireny andraikitra ireny amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra ka hitoetra ty anatinay ny fahendrena. Mba hahafahanay mahazo antoka tokoa fa andova ilay fiainana mandrakizay izay. Tsy hanao kitotoa ny fanatanterahana ny asanao, fa tena anao zava-dehibe izany. Tompo, vavaka ihany koa izay ho an'ny firenena izay misy anay. Izay anjakany tsy fandriam-pahalemana tokoa amin'izao fotoana izao. Hainoana isan'andro von'olona. Hainoana isan'andro fanendahana, fisolokiana. Tompo, menatra anao izay. Mifona izay ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Satria dia manilika ny fahadisoana ao amin'ny hafa foana izahay. Ny amin'ny hoe tsy mampandroso an'izao Madagasikara izao kanefa ny toe-tsaina mihitsy Tompo no indraindray tsy mampandroso an'izao nosy malalanay izao. Koa mivavaka aminao izay Tompo. Ianao Andriamanitra no andamina amin'ny fiainanay. Ianao Andriamanitra no hijeranay. Ka aoka izay kristianina tena hijoro vavolombelona, hitoetra amin'ny fahamarinana, tsy izahay kristianina no handeha hampanjaka ny tsy fandriam-pahalemana fa tena hitondra filaminana azy mba ho fitaratra ho an'ireo manodidina anay. Tompo, fantatray fa mihaino vavaka anay ianao. Ary maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny anasaza ao anay, ary mamelà ny elokay, tahaka ny amelanay izay ny eloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafana amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no hampionana ny fonareo anie sy hampaheranareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Petrarika ny vaovao anatin'ny fahanginana. Apetrao eo amin'ny Tompo ny fiainanao. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.